Zay madame Razananivo Bertina ao amin'ny fikambanany vehivavy afotraina tatotsina mehany. Nanatrika le fiofanana mba CLC inona sy inona moa zany natao nandritra an'ity CLC ity? Ny atrikasa nataonay tao zany dia momba ny fampandrosoana ny commune zany misy anay, ny tondrana ny hevitra zany satria ny CLC tsy mpanapa-kevitra fa mpanolon-kevitra, dia tolo-kevitra entina hampandrosoana ny commune sy ny toerana misy anay tsirairay zany na inay zao ohatra hoe sehatra ny vehivavy dia hoe inona zany hoe olana zany dia inona ny vahaolana dia inona ny anatanterahana izay. Mety maharitra ny firy andro eo le fiofanana miara-niarahana tamin'ny CLC? Ny fiofanana zany dia natao andro hoany tontolon'ny andro, fa misy daty zany omena anay zany hoe mandra-pahoviana nanaovanareo an'io atrikasa io dia mioviana no anomboana dia mandra-pahoviana, fa le ny atrikasa atao zany dia amin'ity mandra-pahatonga volana desambra zany satria miova isan-taona zany le izy, dia izay zany dia ny anay zany hoe atomboka volana juin eo zany satria amin'izay no mandeha fandarina tetikasa mba miaraka amin'ny commune zany satria mbola hivorona filan-kevitra satria ny hevitra entinay zany mbola hoentiny any commune dia eo zareo manapa-kevitra satria hevitra ho tapahindreo asosika hevitra lefa